Manona amin'ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay mpanaraka ny fampianarany lova lahiraka eto amin'ny tamajotra Facebook androany anoy ny lesona isika makasika ny tokantrano ny famahana ny olana ara-tokantrano ho fantarantsika androany inona ny fepetra inona ny tokony ho atao ny mpivady eo amin'ny fitaizana na eo amin'ny fifanerasirana sy fifampitondrana ao anatin'ny tokantrano anankiray. Voalohany ao amin'ny lanitra faharoa ny toerana famoronana fanahy misy Anjely Muriel ny anarany izay mpampidina ny fanahy ao anatin'ny kibo ny vehivavy anankiray bevoka. Zany hoe raha toa ka mbola tsy bevoka mihitsy ianareo mivady mivavaha mangataha amin'Andriamanitra ny tokony ho zanakao. Lazao ao anatin'ny vavaka izay ataonao hoe te hananjanaka Hendry izay Andriamanitra ô, meo zazalahy izay Andriamanitra ô, ho mpanomponao. Zany hoe faritanareo ao anatin'ny vavaka ny zanaka izay tadiavinareo amin'Andriamanitra, na lahy na vavy, sy ny toetra izay tokony ho isy azy. Na de efa bevoka ianao de mbola azonao atao tsara ny mitondra mbavaka ny zanakao izay ao ankibonao, hoe ataovo zaza Hendry sy mpankatoanao Andriamanitra ity zanako ity, na zay fangatanao eo tahaka izany koa na efa teraka ny zanakao na efa lehibe tsy miova toraka izay any de ho hitanao tsara fa samy hafa ny zaza nangatana tamin'Andriamanitra, samy hafa ny zaza mametraka apetraka atsika ray aman-dreny eo apela tamin'Andriamanitra ny fiainany ny zaza iny zanaka atsika iny, sy ny zaza tsy nangatana tamin'Andriamanitra fa tonga fotsiny ataovy fahazarana ny mianatra soratra masina. Rehefa mifoha maraina aiza maika tonga de andeha hiasa na samy manao zay tiany ao anatin'ny tokantrano. Ho anao renim-pianakaviana na ho anao raim-pianakaviana mila raisinao ty fanapa-kevitra ity, na tsy mahay manazava soratra masina aza ianao fa fotsiny na mamaky andalateny andalatsoratra anankiray ao anatin'ny soratra masina de efa ampy. Raha mifoha maraina ianareo avorio ny zanakao dia mivavaha miara mivavaka mametraka ny fiainana apelatan'Andriamanitra amin'iny tontolo andro iny, mamaky soratra masina na manao hira masina. Vita izany faraona amin'ny vavaka zay vao samy manao ny zavatra rehetra zay tokony ho ataonareo ianareo. Takizay ihany koa ny eo amin'ny fisakafoanana, mila manapa-kevitra ianareo ny mizatra tsy maintsy mivavaka mialohan'ny misakafo, mifampitantana ny mpivady miaraka amin'ireo zanaka ary mametraka apelatan'Andriamanitra misaotran'Andriamanitra noho ny sakafo iny sy mangataka amin'Andriamanitra ny hatsarana ho vokatry ny sakafo iny, ary fadio mihitsy ny samy miena amin'ny fotoana zay tiany hihinanana. Fa tokony hiaraka foana ny mpianakavy eo ambony latabatra, tokony hiara hisakafo mba ahafahany zaza manaja bebe kokoa ny lehibe ary ahafahany ray aman-dreny koa manitsy ny zaza na eo mpisakafoana, satria iarahantsika mahita fa be de be ny zaza rehefa manao vakansy na ny atokantranon'olona any na ny amin'ny toerana hafa dia lasa tsikirain'olona fotsiny hoe ohatran'ny zaza tsy voanatra ny ray aman-dreniny, zaza tsy malala fomba. Ialana amin'izay zavatra rehetrarehetra zay dia mila isika mampianatra ny zanantsika zay araraotina amin'le fifoazana maraina iny na alohan'ny atory iny no manao fotoam-bavaka, tondram-bavaka ny tontolon'ny andro na ny tondram-bavaka ny tontolon'ny alina, ary ihany koa ny tondram-bavaka ny sakafo izay hoanina. Atao vitanareo, atao vitan'ny zanakareo ianareo mpivady no resako fa mifankatia nareo. Na misy ny olana na misy ny problème zay tsy maintsy mandalo amin'ny tokantrano izany, aiza seho ny zaza mihitsy fa mandalo olana ianareo, na mifampiavonavona na mifampikitakita indrindra fadio ny mifamaly sy miady eo anatrehan'ny zaza, fadio mihitsy. Satria ny antony de zao, iny zavatra iny de heveriny fa mety ho anao lehilahy, raha toa kapokapoka vady ianao de tadidio fa hanao an'izany koa ny zanakao lahy rehefa lehibe. Ianao vehivavy raha toa ka mpamaly valivady ianao de tadidio fa hanao izany ihany koa ny zanakao vavy rehefa manambady. Ny ao anatin'ny tokantranonao zany de tahaka ny sekoly, ao zany ny fianarana voalohany reo zanakao reo. Raha toa ka ny zavatra ataonareo mpivady tsy tsara tsy mendrika, aleo tsy aseho izy ireo fa any amin'ny chambre anareo, fa raha toa ka mahita izany izy ireo
de ho lasa ratsy taiza de ifanilika ianareo rehefa lehibe reo zanakareo noho ny avy aminao na tonga ny zanatsika na ditra zay miteraka fisarahana mihitsy ankehitriny ny olana mahazo sy ny fifanomezantsiny makasika ny fitaizana sy ny zaza ary mila tsapanao foana vehivavy na lehilahy rehefa misy olana andalovana ao amin'ny tokantrano zay miteraka ady de tadidio fa tsy mivadinao ny fahavalinao fa ny devoly zay mampiasa azy sy mampikorontana anareo ihany koa noho izany fehezo tsy ohatra ny 5 segondra ny alahelo sy ny fahatezerana mba hipetrana mba hikolokoloana an'ilay fitiavana mba hahafan'Andriamanitra miasa ao amin'ilay tokantrano mba tsy hahafan'ny devoly mitady lalana hidirana ampaditra ny lehilahy na mety ampaditra ny vehivavy na mety hiteraka zavatra hafa na ratsy kokoa de ny fisarana voalohan'izay ny faharoa nefa tena zava-dehibe ihany koa de ny fifanajana ny fametrahana amin'ny toerany mahisy azy avy ny mpivady ny vehivavy de tokony ametraka ny lehilahy amin'ny toerany raha toa ka misy ny programma sy fandaminana zay ifanarana dia tompo teny farany lehilahy misy olatra masina mihitsy no mametraka ny lehilahy ho lohan'ny tokantrano tsy manao didijadona nefa tsy midika fa didijadona zay zavatra zay fa mandalo fifampiresana aloha ka ny fanapa-kevitra farany dia tokony manana verdicta ny lehilahy hoe raha izany ara madamo raha izany ara chéri raha izany ara rivadiko zao no ataotsika zao ny fanapa-kevitra raisitsika zao no atao zany hoe apetraka amin'ny lohalaharana tsy ny vehivavy no mamoaka an'izay décision zay fa ny vehivavy ny lehilahy kosa dia mila mahay mametraka amin'ny toerany ihany koa ny vadiny raha toa ka misy fahadisoana kely na zavatra tsy mendrika tsy ho tenitenena mason'olona na mason'ny fianakaviana na mason'ny ray aman-dreny na ho alaina baraka ary ihany koa mendrika ny vady mendrika ny vehivavy ny tambitamby ny teny mamy isan-karazany izay sahaza azy ianao vehivavy mahafantatra tsara ny zavatra tena zava-dehibe ny amin'ny fikarakarana ny vadinao fa important aminy na de ny fikarakaranao ny kirarony fotsiny azy alohany andeha hiasa zany hoe mila sionao mila apetraka ao amin'ny lanjany sy amin'ny toerana misy azy izy hoe ty vadiko ty efa reraka mandeha miasa tonga avy any izy karakarainy kely ataonao massage kely atao kalikalainy kely ary anehoana teny mpitiavana ao amin'ny araka ny torohevitry ny anjely Gabriela ihany koa izay anisany zava-dehibe sady fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra eny raha toa ianao ozy izy raha toa ianao meselova ozy izy te hanao hasoavana amin'ny anaran'Andriamanitra eny na de ny fampidiranao varisotraika amin'ny vadinao aza ozy izy de fa azahoanao valy eo anatrehan'Andriamanitra satria ny antony de zao Andriamanitra no naniraka ny mpivady fankaty na tsy mpivady aza le ran'Andriamanitra fankaty indrindrandrindra fa ny mpivady ka ny fanehoanao mpitiavana zany ny fanehoanao ny vadinao zany fa tianao izy mendrika azy sahaza azy ny fitiavana ny teny mamy eny ozy izy ny anjely Gabriela fa na ny fanomezanao ny sotro ray ambavany fotsiny dia efa mahazo valim-pahasoavana sy fitena lehibe ao anatrehan'Andriamanitra ianao na vehivavy na lehilahy izay manao an'izany ny fahavalon'ny tokantrano dia ny lainga sy ny fanitrihana zavatra anankiray na vola io na hevitra io na fanapa-kevitra ny raisina zany hoe raha toa be dehibe ny ka hoe oryretsy resaka rafozy na spivinanto zavatra lazaiko eto oryretsy mba miresaka amin'le zanany zany ilay le maman hoe mba meo kely ihany aloha fa sahirana zay sy dadanao na mba apio kely ny zokonao fa sahirana de iny entiny fomangoraka zany le vehivavy dia mangala teto izy izy ny fitenenantsika malagasy tsy mihera mivadiny satria matahotra izy tandremo fa tena poizina mahery vaika manimba ny tokantrano anankiray ny fangalana tety ny tsy fieranao amin'ny vadinao mamoaka vola na ny fandraisanao fanapa-kevitra tsy fantatra ny vadinao makasika ny risa-bola ao anatin'ny tokantrano ka na lehilaza anome vola ho an'ny ray aman-dreniny tokony hiresaka amin'ny vadiny izy tsy anda io rehefa ianao mandresy lahatra azy mifandamina mihitsy ohatra chéri amin'ity volana anankiray ity andaotsika anampiny ray aman-dreninao zay sahirana anampiny rahavavinao
zay hita fa sahirana ara-dalàna fa tsy hoe noho ny aingitraingitra noho ny adalàna. De amin'ny ray volana manaraka indray Zeria ataotsika anampindray ny ray aman-dreniko zany hoe ny zavatra tiako lazaina afaka mifampiresaka tsara ny mpivady tsy voatery hiady tsy voatery anitrinitrika ianao vehivavy angalatity tsy voatery tonga de andray mpanapa-kevitra samirery ianao lehilahy amin'ny famohan'ny vola ao anatin'ny tokantranonao inona ianao aza no miasa sy mahazo vola isam-bolana fa tsara amin'ny mampivadinareo manofray anareo zany a dia fanapa-kevitra mivoaka de tokony fanaranareo saingy kosa ny lehilahy no mamoaka fanapa-kevitra farany hoe eny ara Zeria fa fantatrao izay fa zao no ho ataotsika satria ny lehilahy anankiray zay mihevitra fa satria izy mampidi-bola isam-bolana de kanosa izy zay ka manao zay zavatra tiany atao fa raha toa ny ka miasa ny vadinao mety avita mampiditra vola isam-bolana ihany koa tandremy fanketra iny be dehibe ny vehivavy efa miasa vokatry ny avy amin'ny zavatra ataotsika lehilahy indraindray noho ny tsy fanajana vady noho ny fampijaliana vady ara-bola noho ny fandraisantsika fanapa-kevitra samirery makasiky ny ara-bola sy ny zavatra zay tokony ataotsika ka lasa manana ambopo izy ireo ny hitady asa mba hananany faleovantena manokana ara-bola eny na ny fitafiana anaovany azy indraindray tsy foitsika lehilahy ny mividy azy nefa tsarovy efa tadidio ary tokony asiana lamina ihany koa anatin'ny tokantrano zay zavatra zay hoe chéri amin'ity volana aty andao vidianantsika fitafiana ianao a andao isika no ohatran'izao makasika anao a andao vidianako kirary ianao a zareo tsara de tahaka zay ihany koa ny lehilahy tokony hiteny hoe chéri ohatra fa misy rovitra ty lambanao aty a andao tsika hividy robe tsara ho anao andao tsika hividy foloara andao tsika hividy kapa na kiraro ho anao mazava sa tsy mazava ary ny zavatra mila fantatra atsika zay anisan'ny poizina mery vaika ihany koa zay mianjady amin'ny tokantrano ankehitriny de ny fanakalozan'ny vady amin'ny namana sy amin'ny ray aman-dreny lasa isika diso mamelanja loatra ny hafa ankoatra ny vaditsika nefa ny vaditsika ny miaritra atsika ny mikarakara atsika ny manampy atsika ny mikarakara ny zanatsika zay tena anisan'ny iran'Andriamanitra mihitsy mahavita misolo ireo karazan'olona maro ny amin'ny fanampiana sy ny fikarakaranatsika nefa isika rehefa mba misy vola kely mandraika rama de manina mirevirevy miaraka amin'ny namana lasa mandeha misakafo miaraka amin'ny namana mendrika ave zany ara-dalàna ave ny fahitanao an'izany raha tokony hivoaka ianao raha tokony hitondra olona ianao de hoento ny vadinao hoento any amin'ny restaurant raha manana fahafanany amin'izany ianao na hividiano zavatra de hoento ho azy raha tonga ny ora firavana ka ny namanao andeha irivirevy de atokano ny vadinao fotoana mandehana mody aloha mba mitondrasa soda mba mitondrasa sakafo mety hoana iarahanareo misakafo miaraka amin'ny vady aman-jana akao de afaly azy ireo tokoa izany hoe ny andrekarama zay mba maromaro ty vola ty anao karazana fisakafana kely atsika ato an-trano tsy misy zavatra ngeza beotrany eona fa aiza takalonao ny namanao ny vadinao ary misy ny lehilahy na ny vehivavy zay mandeha mankany amin'ny ray aman-dreny foana no ataony tsy tamana ao anatin'ny tranony izy mandeha any amin'ny ray aman-dreniny foana de isaka miresaka izy de ny ray aman-dreny no lazaina eto akory tsy mampaniraka hoe za tiavina ny ray aman-dreninao tokony hajainao ny ray aman-dreninao fa tsy midika izany fa ataovy ambany no ny ray aman-dreninao no vadinao ny vadinao zany de lasa karazana solon'ny ray aman-dreninao rehefa ao anatin'ny tokantrano izy ny zavatra zay tokony ho zaranao amin'ny olo-kafa de zarao ny vadinao daholo de hitanao fa andeha tsara ny tokantranonao ianao rehefa fa niala tao amin'ny ray aman-dreninao nandeha nanambady ianao de tsy tokony ho ataonao fahazarana intsony ny miverina andre mandeha amin'ny ray aman-dreninao fa raha makany amin'ny ray aman-dreninao de tokony hiaraka amin'ny vadinao amangy azy mandeha mitondra zavatra kely ho an'ireo ray aman-dreninao reo mazava sa tsy mazava ataoko fa fantatra an'ireo zay mpanao an'izay zavatra zay mety iny lovalahiraka lazaina de ny farany mizara mifampiresaka ary manana projet manana tanjona hoe inona no ataotsika chéri mbola tsy manana télé ianao manaova ezaka miara mivavaka ianareo miara mametraka ny fiainanareo apelatan'Andriamanitra miara mametraka ny tanjonanareo apelatanan'Andriamanitra hoe tena na télé zay Andriamanitra amin'ity volana ity ato anatin'ity telo volana ity mifafana azy afaka anangona mividiana izany télé zany ary angatao amin'Andriamanitra ianareo mivady mifampitantana de mivavah ny mba tsy ho tafidirana rotrosa mihitsy satria tokantrano idirana trosa de tena loza be amin'ny manaraka de ianatra manokana momba an'io indray isika vaolana raha tokantrano resaka trosa fotsiny hoe inona ny mahatonga ny trosa ary ahoana ny fomba hahafana amin'izay trosa izay fa androany aloha fitsipika amin'ny ankapobeny tokony fampifezy mivady
no nomenantsika zay amarantsika azy hoe manaova tanjona anana zavatra hanangon-javatra ary apetraka ampelantan'andriamanitra izay tanjona zay mba afan'andriamanitra mamaly azy afan'andriamanitra zany mampiakatra ny voninahitra ny tokatrantsika eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra ary ny torohevitra raha hita torohevitra ianao aiza miankin-doha amin'ny hafa aiza miankin-doha amin'ny ray aman-drenao aiza miankin-doha amin'ny namanao fa ifampiresana amin'ny vadinao reso amin'ny vadinao manana olana zany ampiasana manana olana za amin'ny asa ohatran'izao manana olana za ny zavatra nankiray izay projet namboaritsika iny na vehivavy na lehilahy no resako eto mizara mifampizara hevitra sy mifanome hevitra ary ihany koa mifampitantara zany ny olana ary mifampitantara zavatra tsara izay miseho ihany koa izay aloha ny androany amanaraka isika iresaka mahakasika trosa sy ny fomba hahafahana am'izany izay anisany mifehy tokantrano ny voakan'andriamanitra ihany koa dera tsy laza voninahitra ny ao an'andriamanitra irery any amen